Vatsinpana etni pasteur Ratovelo Roger. Ampanitritina trano ry Andriamanitra ray zanakary fanay masino no andreanlohanay manoloana ny voninahitra ao. Ianao le Andriamanitra ray, ilay tomponay ary mpanjakanay. Ianao le efa nikarakara-anay ary nanomeanay tompon'andro indray, andro vaovao mba ahafahanay manavao ny fandorantenanay. Andro vaovao izay nomenao anay tokoa, atsapahanay fa mbola tianay ianao. Ataona ny tsy hisaotranao, ankasitraka anao ary izany indrindra no antony anatonanay anao izao maraina izao, hametraka anao eo amin'ny seza fiandrianana mendrika anao indrindra. Ary dia miantso anao izay ray izany seza izany Jesosy ka hipetrao ary hanjakao feno satria ianao le Andriamanitra tianay, loloavina iatapony loha. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny famindrapo tsy mitsahatra rotsakao aminay. Misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny fahatsarana izay ataonao aminay, ary indrindra ny amin'izay rehetra mbola hiveranao anay, mandra-pahatonga anao eny amin'ny rao an-lanitra. Mametraka ny androm-piainanay eo am-pelantananao ary izay, ary mangataka famindrapo foana amin'izay rehetra vita satria fantatray fa ao anatin'ny segondra ray dia efa tsy mitsahatra manota izay. Ary izany no tena mampalahelo anao indrindra. Kehitriny dia matoky izay Jesosy fa hamindra fosy hamela heloka ianao. Matoa mbola menao andro izay ahafahanay hibebaka ihany koa, hanadiovanao anay. Ary andraisanay ny hafatra ao ankehitriny. Kotendreo ny mpanomponao anambara izay tianao ambara. Vangio ny fanahin'ny tsirairay aby. Vangio ny fanahinao masina ary aza atao miala maina fa atsapa tokoa ny zavatra rehetra tokony ho tanterahany amin'izao fanarahana anao izao. Dia misaotra betsaka Jesosy eo, misaotra fanahy masinao. Amin'ny anaranao Jesosy Felavian'i Nazareta no angatanay an'izany. Aleluia. Amen. Dia ampifaliana trano ry havana no hiantranoko ao aminao tsirairay avy ary hanonana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Salamo 3:10, 5:7 no vatsim-panahy ho azy ho anao androany. Salamo 3:10, 5:7. Rehefa vita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo aho kavalio, Jehovah Andriamanitra, ampazavao ny maso, fandrao reniky ny toromaso fahafatesanao. Fandrao ny fahavaloko anao hoe naharesy azy aho, fandrao hifala ny rafilahiko raha mangozozo aho. Fa raha izao kosa dia ny famindraponao no itokiko. Ho faly amiko famonjenao ny foko, hira ho an Jehovah aho, satria na nisoa izy. Amen. Ny polompiran'Andriamanitra eto ry havana dia natsapa tsara mihitsy ny atao hoe fiainam-panamatanjaka, fiainam-panalavorary, fifandraisana mafy amin'Andriamanitra. Ary izay no natonga azy ilaza hoe ampazavao ny maso, fandrao reniky ny toromaso fahafatesanao. Fa ambadiky ny toromaso ara-pana tokoa izany ry havana, dia matanjaka ny fahavalo, matanjaka ny manahy ny fahamaizinana. Ny Baiboly anefa dia milaza fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra. Ary izay no mahatonga ny Davidy ilaza hoe Jehovah, ampahirato ny maso, sokafo ny maso ny saiko, sokafo ny maso mpanahy ny foko, fandrao reniky ny toromaso-panahy ny fahafatesanao. Tena fotoana tokony androsoana ara-panahy mantsy izao ry havana. Ary raha iresaka isika hoe inona ny fomba atao hiadivana amin'izany toromaso ara-panahy izany, satria ambadika ilay toromaso ara-panahy dia matsapa ny mpanompon'Andriamanitra fa misy faharesena manoloana ny fahavalo dia devoly Satana izany.
Ary zay ny ilazana amintsika hoe aza mieritreritra ny andresy ny asan'ny devoly sy ny asa maizina mihitsy izany ry havana raha ohatra ka tsy vonona hifoaram-panamarina isika. Ary zay mahatonga ny mpaminany Isaia milaza hoe mitsangany miazava fa tonga ny fahazavanao. Fa rehefa tsy mitsangana amin'ny fahazavana izay ao anatintsika isika dia mahazo vahana ny aizina. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny Espito manarona ny firenena hoy ny soratra masina. Ry havana, amin'ny fotoana neketsika tsy foaram-panahy izany, na tiatsika na tsy tiatsika ny mieritreritra izany, dia tsy maintsy mahazo vahana ny fahamaizinana. Maizina ny toe-tsaina, maizina ny toe-po, maizina ny fomba fijery, maizina izay rehetra tenen'ny vava, eny maizina izay rehetra tao. Dia raha iresaka izany hoe ahoana ny fomba ahafahana mandresy izany fanahy fahamaizinana izany, izany fanahy avy any amin'ny elo mitondra fatoriana ara-panahy izany, izay ny mahatonga antsika hiteny hoe tsy maintsy mitombo amin'ny vavaka, tsy maintsy omena vahana, omena lanja io vavaka ifanaovana amin'Andriamanitra io, tsy maintsy omena lanja ny fifanakalozana amin'io Andriamanitra io, ary tsy maintsy omena toerana ny fifandraisana amin'ny tompo. Tsy adala akory ny rely ry havana raha nametraka ny fiainam-bavaka ho matanjaka, fa iarahantsika mahita ny tantaran'izany lehilahin'Andriamanitra izany, nandresy izy nanoloanan'ireo mpaminany Baly. Tsy adala ry Daniela raha nametraka lamina matipaika amin'ny fiainam-bavaka, fa niarahantsika malala tantara izany mpanompon'Andriamanitra izany, fa nandresy ihany koa izy manoloana ny mpankala azy, manoloana ny olo izay nifofo ny aina, nandresy izy na dia tao anatin'ny lavaky ny liona azy. Hita amin'izany ary havana fa tsy afaka mirere noho izany devoly, satria iray lalana no faritany fahavalana fitehan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, no navadika Andriamanitra ho fahagagana, satria olona tsy nanaiky ny ampatory ny ara-panahiny izy ireo. Olona tsy nanaiky ny ampatoritory ny fifandraisany amin'ny Andriamanitra ireo. Olona tsy manaiky ny mampatoritory izany hoe fifampidiniana amin'Andriamanitra izany olona izany. Ary resahana izany ny fomba hialana amin'ny fahajambanana ara-panahy sy torimaso ara-panahy izany, dia tsy maintsy ny fiainam-panahy no voizina, ary tsy maintsy ny fiainam-panahy no atao lahara-pahamehana. Eny e, omena lanja io vavaka io, nefa koa tsy maintsy omena lanja miaraka amin'izay ihany koa ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra no nahariana izao tontolo izao. Ary tsy posibla mihitsy izany hoe olona matanjaka amin'ny vavaka izany nefa manao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra. Tsy mitombina izany ry havana. Izany hoe raha miresaka ny fiainam-panahy mandroso isika, dia tsy maintsy miara-dalana foana ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, raha tiatsika ho tanteraka ny programana asan'ny fahavalontsika izany, eto mantsy Davida dia milaza hoe fandrao ny fahavaloko, ana hoe aresy azy aho, dia tsy maintsy mifotanteraka ara-panahy isika, ary manaraka tsaka ny siandavany ny sitrapon'Andriamanitra. Eto ary ry havana dia te hampatsiahy atsika aho aloha, fa amin'ny maha-kristianina atsika dia tsy hapetraka mazava tsara fa tsy olombelona no fahavalontsika, ary tsy tokony hanana fahavalo olombelona izany mihitsy isika, fa ny devoly irery ihany no fahavalontsika. Miambeny ianareo ny tenin'Andriamanitra, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapa. Izany hoe efa manabe ara-panasady ny tenin'Andriamanitra, fa tsy tokony hanana olombelona ho fahavalo
izaho sy anao fa ny devoly ihany no fahavalontsika tsirairay aby. Ko raha misy ry havana imatimatesany devoly, raha misy andaniny satanany fotoanany, dia metrahany kajikajy hoe ahoana fomba hidirany ao amin'ny fiainany ity olona iray ity mba hisarahany amin'Andriamanitra. Ahoana ny fomba ataoko ho satana mba tsy hahatonga an'ity olona ity hivavaka maharitra. Ahoana ny fomba ataoko mba tsy hanompoany an'Andriamanitra satria fantatry devoly tsara mihitsy ilay tenin'Andriamanitra hoe mifankazara amin'ny soa dia hiady ianao. Izay nahatonga havansoa aminao. Ary izao ry havana dia tsy reraka milaza amintsika hoe mihevitra ve isika fa ho faly ny elo iray manontolo raha asoavin'Andriamanitra izao pasteur Roger? Ho faly ve ny elo iray manontolo raha asoavin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao? Ho faly ve ny elo iray manontolo raha toka mifo ara-panahy ity FPM miziona ity? Ary izay ry havana ny matimatesany devoly maty dia ny ampisarahana antsika amin'Andriamanitra. Ary ny fomba hita fa tsara indrindra dia alefa ny fangatsiahana ara-panahy. Tsy apetra no manadanja ao am-pon'ny olona intsony ny tenin'Andriamanitra, ary dia mihamangatsika ny fitiavany maro. Mihamangatsika ny tenin'Andriamanitra, mangatsika ny fiainam-bava, mangatsika ny resaka sy ny dinika miaraka amin'Andriamanitra, ary farany dia restory ara-panahy tanteraka ilay olombelona. Ka didio fa indray andro ange Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama hoe izao no valim-pity lehibe indrindra aminao, fa aza matahotra ry Abrahama. Fa indrindra ilay fomba filazan'Andriamanitra raha nisy zavatra hitranga tao Sodoma sy Gomora, dia hoy izy hoe ho aviteko amin'ny Abrahama ve izay zavatra ataoko ka tsy ambarako aminy. Izany hoe misy fifandraisana tsara tsy mafy be misy teo amin'ny Andriamanitra sy Abrahama. Dia ilay Andriamanitra paharany lanitra sy ny tany, ilay manana ny fahefana rehetra no niteny tamin'ny Abrahama hoe ry Abrahama izao no valim-pity lehibe indrindra honao. Ary tsy takatry ny saina ny lanjan'izany ry havana, araka ny lazaiko ombenombeny hoe tsy olona mpanarivo anankiray no miteny an'izany, tsy olona manana lavitsisa no miteny an'izany, fa ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra no miteny an'izany any Abrahama. Ka na inona hery anana devoly ary mitady hamelany Abrahama, dia tsy afaka tohitra ny tenin'Andriamanitra na roviany satana. Inona eo ambadika izany ry havana? Nisy fifandraisana lalina dia lalina teo amin'ny Abrahama sy Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ry havana dia maro ny olona no maniry andre toriteny fampiroboroboina, toriteny fandresena. Tsy ratsy izany ry havana, fa hitelaza amintsika hoe na inona fahagagana, na inona fisandratana ho resahana, raha ny olona misy no tsy misy fifandraisana lalina, ny olona misy no ratsy fifamatorana feno eo amin'ny sy amin'ny Andriamanitra, ary raha ny fiainam-bavaka misy no atao tsinitsinina, dia mijanona ho toriteny mahafaly ny sofina fotsiny izany, toriteny mampientanentana fotsiny izany. Ary izay no mahatonga ny teny izay nahafafy no tsaingoan'ny satana ka tsy miasa tamintsika akory. Ary zavatra misy ange izany mahery ao amin'ny fiangonana ny olona fa ketraka ny atokantrano, mahery ao anaty cellule de prière ny olona fa mahamoy fo any amin'ny toeram-piasana misy azy. Inona ny antony? Satria ilay fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy no tsy tonga lafatra amin'izay tokony ho izy. Ilay toromaso mpanahy no mbola mibahana. Ary zay ry havana lazana hoe mampatahotra re tompoko,
raha fivoriam-bavaka mampijanona fanaintainana ao anatin'ny fotoana fohy no misy amin'izao fotoana izao. Raha fotoam-bavaka parasetamôla no misy amin'izao fotoana izao. Nefa ny tanjon'Andriamanitra dia izao, andeha fanteniko aho mba hanasitrana azy. Izany hoe ny programan'Andriamanitra dia hianao sitrana tanteraka. Isika tena hitany masontsika, andre ny sofintsika ary te ho tahina isika. Dikan'izany mila mifoy ianao, mila tsy matory ny masom-panahinao. Rehaba manalo amin'ny tompo, mandalo lalatsara sy isanandro ny zanak'olombelona ary mitady ny fomba rehetra Satana ampisaraka ny zanak'Andriamanitra aminy. Raha izy tompo dia efa mitazona anao mafy. Ko anjarantsika ny tsy hamotsitra ny tanany, fa ho tazomitsika mafy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Anjarantsika ny manamafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Nefa tsy afaka matanteraka izany isika raha mbola renoka, raha mbola miesona ny fanahintsika. Ko mahery zarariavany ary meteza hifoara-panahy mandra-pahatonga an' Jesosy eny amin'ny lanitra ka mba ho anisan'ireo izay ahita azy ary tsena azy isika amin'izany fotoana izany. Ho tahinany ny teny izay nafafy. Amen. Hivavaka tsika tompo. Sotra betsaka indray Jesosy ahy. Sotra fa mampatsiahy anay ianao fa tokony vonona lalandava tahak'andreo Virjiny dimy endry. Ho miratra foana ny maso, miratra ny saina, miratra ny foamam-panahy hiandry ianao eny amin'ny rahona lanitra. Mangataka fahavelomana isanandro izay. Nefa fahaveloma to ampatoriany Satana mirendrarendra an'izao tontolo izao ny fanahinay. Fahaveloma to anakona Satana ny masonay mba tsy hahita ilay fahazavana izay efa baribarinao na isanandro. Androany ianao no mampatsiahy anay. Fa raha mbola miesona foana izay, raha mbola matory foana izay, dia ho voakapoko ny fahafatesana, ho resona ilay fahavalo. Ka na dia inona ataonao Jesosy rehefa izay mihitsy rehefa izay no mininikipy, tsy te handray ny tananao, tsy ahita ny fahazavanao dia efa fantatry ny lalak'izoranay amin'izany. Androany tonga ny afatrao, ireo ny vahoakanao na migila tsofina ny aino, ary mino fa nandre ny afatrao izay tsirairay any. Manana didy ahy zany izay ifokora mbola matoandro ny andro anao ny asa kora mbola atoandro ny asa ary mbola hiazakazaka na tanteraka ny iraka. Nda horeniko fatoriana foana horeniko atao mpimpetrany ka na ny vavaka, na ny vaky teny, na ny fanarahana ny sitraponao dia tsy hitany masonay fa miesona foana izay. Ary zany mbola angatanay ny fanainao masona, ilay fanay ny fampaherezana, ilay fanay ny fanairana, fo azy izay Jesosy any, fo azy amin'ny lafiny maro mba hiala ato anatinay ny fahamaizina faraka ny teninao makonge. Rehefa maizina izay dia maizina ny toe-tsaina, maizina ny asa tao, maizina daholo izay rehetra tanterahanay dia miraparapa izay. Dia mandona olona ka teraka ady izany. Ankehitriny andefa ny teninao ianao. Tsy ho fotoam-bavaka ho parasetamôla ka mampientanentana ny foamam-panahy fotsiny izay toriteny rehetra fa ka hoe tsara izany. Kanefa rehefa avy eo dia ny eo ihany eo atory ihany indray. Fa matoky izay Jesosy, fa niraka ny anjelinao ianao, hibitsika aminay, anaitranay foana
anambaranay foana hoe tiany lalana ka izory dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Amakivaky ny androandroandro reto vahoakanao, mametraka ny asa aman-draharahan'ny tsirairay eo am-pelantananao, mametraka ny fianarany tsirairay eo am-pelantananao, mifanahinao mihitsy ny odiody hoe ampahery azy, an'olotsaina azy mba ho voalohany fa tsy ho rambony, ary ianao ny mahafantatra ny olana isa-tokantrano. Samy manana mako izay satria ianao misy angeny efa niteny hoe ety amin'izao tontolo izao nahitanareo faoriana e. Dia matoky izay Jesosy fa efa resina ho izao tontolo izao, migioka ilay fahatsarana izay, ary ampomany ny fiainana iray manontolo hiatrika an'izany fahatsarana izany. Ka na inona iny na heran-dratsy eny amin'ny tontolo izay andehananay, ahery izay satria fo ny fanahinay ary ara-dalana aminao amin'ny andro rehetra iainanay. Dia matoky a Jesosy fa na inona iriny ny mpanomponao tsirairay aby eo amarinonao ny teninao hoe anaka, tongava aminao arak'izay irinao. Andriamanitra tsy mba miangatra ianao hoe, Andriamanitra tsara ianao hoe asehoy aminay indray Jesosy androany amin'izay rehetra ataonay na inona fa tsara ianao ka hialoha lalana aminay amin'izay vatrakasainay atao. Fa nitsodranonao masonao tanterahanao aminay tsirairay aby ka hitenenanao hoe tsy efa nadidy ianao va mandehana amin'izao herinao izao, fa tahako nombako amin'ny sisy nombako anao, tsisy ajanonanao amin'izay rehetra alianao, fa izao Jehovah no efa miteny dia ho tanteraka izany. Sotra Jesosy, makasitraka Tompo, feno ny fanahinao ny tsirairay mba mikitra aminao lalandava. Aleluia, amen.